ahoana marina? Solution tokoa ve ilay mpitondra? Gaga ihany ny tena raha naheno ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta zay nilaza fa maika amin'ny anatanterahana ny vilana ny filoam-pirenena malagasy. Inona am'izany viny zany moa izany no tena mahamaika azy ny anatontosa izany? Ity premier ministre ity ve zany malala tsara ny vinany filoam-pirenena mihoatra noho ireo solombavam-bahoaka sy ireo rehetra mitonona ho akaiky ny Rajoelina hatramin'izay ary namolavola izany vina izany. Ireo rehetra ireo izay efa miahita ho malailay finosana amin'ity premier ministre ity. Tosambany raha teo no nahenona ny premier ministre nanao faneho-kevitra tahaka izany. Ny fanontaniana mipetraka ihany koa manoloana izany dia ny hoe nandritry ny 3 taona mahery ve izany dia nandany andro tamin'ny oeraoera aloha ny tantapa rehetra. Atraza tamin'ilay vina zany izay tsy mety voafaritra hatramin'izao no mbola tsy vita. Inona ihany koa io maika ho tanterahana araky ny filazana io? Ny IM ve? Sa ny velirano? Sa ny PGE? Sa ny PM? Sa ny plan Marshall? Sa ve samy atao daholo? Firisan-jato isany no efa vita tamin'ireo rehetra ireo. Fa natanteraka ny mpanarabavao sy ny sarababem-bahoaka hoe inona ihany ary izy ity. Anatin'ny fempitom-piasana androm-pantsakana iray no itsapatsapana ny alalan'ny rano amin'ny resaka fitantanana ny raharaham-pirenena. Rehefa hita fa tsy misy vokany afa-tsy ny fahantrana miavosa ankehitriny dia hita io fa vakina fotsiny fa samy mifantoka sahady amin'ny fifidianana ho avy daholo indray izy rehetra. Ny sasany toa laza kaiky ny filoam-pirenena indray tampotampoka teo. Ny sasany indray milaza azy ho tsy faly nefa mbola midongy iarahinana ao an-dapatrany. Dia ifamorika sy ifanao mpamosavy malemy eo fotsiny ve zany mandrapatapitry ny herintaona? Aiza ny famahana ny olany vahoaka? Ny fitsonjovana ireo vahoaka zay miesahirana atraiza sy ahoana ny momba izany? Ny hita matsy dia fitondrana bokan-trosa no miseho eto ankehitriny. Sady bokan-trosa avy any ivelany no bokan-trosa ato anatiny. Hitantsika tsara fa mihamafy indray ny fitokonana sy ny fitakiana nanomboka ny farany herinandro teo. Ny antony de tsotra, tsy nahalotrosa ny fanjakana. Isan'ny fitokonana mafy indrindra ny an'ireo mpianatry ny teknika etsy votovorona satria ny fampitoraka tamin'ny mpitandro filaminana mihitsy izy ireo. Tsy inona ihany koa anefa ny olana fa vatsim-pianarana hatrany. Efa 3 taona teo amin'ny fitondrany ny Andry Rajoelina sy ny ekipany ankehitriny dia mbola ny olana izay efa nampitokony sy nafatesana mpianatra tamin'ny taondasa iny any no mbola olana ankehitriny. Fa ahoana marina? Hoy mantsy ny fanazavana izay nataon'izy ireo hoe efa maro ny dingana nataonay nanamarika an'izany taratasy zay efa nalefanay tany amin'ny tompony andraikitra tokony iantefany zany ary teo ihany koa nandefasanay azy tamin'ny mpanao gazety anefa dia mbola tsy nisy ny eno izahay fa arirarira sy fanazavana n'izany procédure zany foana nomena amin'ny mpianatra efa nony izahay tsy mahandro ela be intsony ny mpianatra polyteknika fa de mila valiteny mafapo mila calendrier officiel mivoaka zay vao afaka manajana ny grève mazana dia any amin'ny enceinte koa fa tsy misy miena. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana izay natao teo izay. Dia toy izany foana ve no ienan'ireo mpianatra ireo mandavan-taona? Tsy mivoaka ny bourse raha tsy efa misy ny fitokonana. Tsy mbola vitany izay fa aty ihany koa no zava-misy amin'ireo mpiasan'ny CTC 19. Efa ny arahandrehetra nahita teto fa efa hatramin'ny taondasa ihany koa no nisy io fitokonana sy fitakiana karama io. Dia io fa mbola mitohy mandraka ankehitriny. Mpiasa isan'ny zakany mafy izy ireo indrindra fa manoloana ny ady amin'ny valana retina Covid-19 ity saingy tsy nalohan'ny fanjakana ny karaman'izy ireo. Hoy mantsy ny fanazavana hoe de takina foana io karama io noho izany marary ny mpiasa, marary ny mpiloha tafika amin'ny ady zay mbola rahantsika mahita ny fiparian'ny varana retina Covid-19 amin'izao tsika miteny izao.
rariny sitsiny raha mitakiny zay zo feno zay zahay ny amin'ny tokony andoavana isam-bolana ny karama amin'ny tindray mitoraky ty de ho takinay ny 2 volana feno amin'ireo tompona ndraikitra rehetra. Mazava amintsika rehetra angamby izay dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa natao ay zary ny vola izay tokony andoavana ny karaman'izy ireo. Saika fialana olany ny fitondrana foana ny hoe procédure dia mipetraka ny fanontaniana hoe angatsy efa voafaritra mialoha ny fomba tokony andoavana ny karaman'izy ireo. Raha tokony ho izy manko dia fantatry ny fanjakana nisan'izy ireo ary efa voafaritra mialoha ihany koa ny teti-bola tokony antontona amin'ny fandoavana ny karaman'izy ireo. Ko maninona ny hoe mbola miandry procédure? Karama sy viatsim-pianarana ny resaka eto. Ny an'ireo mpiasan'ny CTC izay fa ho an'ireo mpianatra mpitsabo ihany koa de nanao fitokonana tamin'ny farany herinandro ity. Tsotra ny atony dia fandraisana ho mpiasam-panjakana vita ny fianarana saingy miazoazo tsy mahazo toerana na posta. Izay ve ilay vely rano fanarahana tamin'ny vahoaka fa tsy hoe omena asa ny tanora? Ny fiainam-bahoaka tsy zarizary mila amboarina. Aiza zany ankehitriny? Sahadino satria azo ny fahefana ka ny fanoranana arem-pirenena no masaka aloha treto dia ny fampidirana trosa ho an'ny taranaka faramandimby amin'ny zavatra izay tsy de tena maika. Io mantsy ny fanazavana izay nataon'izy ireo hoe izay ireo zany de solotenana mpianatra efatra amin'ny 2018 sy 2019 2020 raha ny fototra ny orenan'ny sekolinay de raisana amin'ny poste budgétaire zay omeny fanjakana izahay. Hatramin'izao zany izahay mpianatra hatramin'ny nivoaka tamin'ny 2018 2022 tsika mbola tsisy recrutement hatramin'izao mbola tsy fantatra. Ny promotion 2018 raha narirarira teny hoe reto aloha ny raisina telo ny raisina vitsy ny raisina zany hoe tsy ampy le poste budgétaire de zay zany nisy recrutement to fa mety recrutement hoe akizy paramède privé hafa na paramède hafa makany manao projet de le projet rehefa avao izy raisina na hoe nanao concours na ohatr'izay. mazava amintsika rehetra angamby izay tsy hita be ihany ny asa tena maika amin'ity fitondrana ity. Ny hita aloha dia fitondrana mandeha ho azy ka izay tandrifiny lohany no izorany. Rehefa midofotra dia miverina ikely indray makasopapa mba hakana sitraka amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fitetezam-patra sy ny fizarana vatsitsinjo kanefa borsa sy karama ny fanarahana azy tsy voaloha. Ny fitokonana hitantsika ihany koa dia teo anivon'ny croix eny amin'ny université. Nafana ny fitokonana izay naneo tsy fahafaliana amin'ny fikasan'ny mpitondra izay voalaza fa anafoana ity sampandraharaha ity. Toy izao mantsy ny fanazavana momba izany. Ny antony fitokonana croix zany de miverina indray le resaka fanafoanana ny croix. Io resaka io efa nedivanay efa 3 herinandro lasa angamba izay na 4 herinandro teo omaly zany reny tsy litsofina indray fa efa miverina indray le izy fa zay taorinan'ny fionanay tamin'ny mpanao gazety amin'izay de noraisina teny amin'ny ministère. Ny tompona andraikitra nandrayana tao no nilaza hoe raha isy ary zany de tsy maintsy ifanantona aminareo ifampiresaka hatreto aloha mbola tsisy fampiresahana. Nangataka audience tamin'ny ramatoa minisitra moa zay fa mbola tsy nahazo valiny hatreto. De ramatoa minisitra tamin'izay fotoana izay niditra tamin'ny antso Ataroby nilaza taminay hoe mpanelitsao sy mpanakorotana zay olona rehetra milaza an'izany zany raha ohatra tsisy akory le izy de manakorotana anay de amin'izao fotoana izao zany tsy hainay intsony hoe izy mmpanakorotana na izy mpanelitsao satria efa misy taratasy hitanay tonga aty aminay manamafy an'le fanafanana an'le croix le tetikasa hanafanana an'le croix zany. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana izay nataon'izy ireo teo izay. Ity fitondrana ity zany tsy vitany efa tsy mahavaolana fa mbola mila raharaha toa ny ray zafiny lemena araky ny fitenenana izay. Ny olana eo be debe tsy vaova dia ny ary indray korontaniny fa ahoana mariny. Ny tena mampalahelo dia mbola tsy leo no sady tsy malala menatra manome fampanantenana ihany ingavoloam-pirenena amin'ny tety faritra. Amboarina ny atsy, amboarina ny ary kanefa karama sy vatsim-pianaran'ireo mpianatra aza tsy voalohany. Profo mitohoka amin'ny tendany fa miaina amin'ny lainga isika eto dia ny filazany momba ny RN13 na ny lalam-pirenena fa 3 iny. Efa natomboka ve ilay fanamboarana? Nijanona tsy nanao politika intsony ve izy? Fa ahoana mariny?
ahoana marina e